Najibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nisafidy ny ara-asa amin'ny firenena rehetra i Madagasikara ho ny praiminisitra lehibe ny gouvernement taranamaly ny fangatana ireo diplomaty ny anehoana hevitra manoloana ny ady any Ukraine sy Russie. Mivoatra ny toetra raha ho izy ary ara-maso akaiky. Tsy misy afa-tsy ray faingo raika amby 70 isanjato ny tapitomboana ho an'ireo olona voasoratra anarana nandritra ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana araka ny antontanisa avy eo anivon'ny semi. Manoloana ny fanambanana fitokonana ireo mpianatra eny amin'ny Polytech Vodovorana, nanamafy ny ministra tompon'anaikitra Androany fa efa vonina avokoa ny pitsopitso ny ara-teknika amin'ny fampiarana ny digitalisation. Vonon'olona feno bibiny no nataony ilay iray mpianakaviana iray ao an'ny avadiny sy ny zanany faravavy roa taona ary tao amin'ny commune Ambatsoratra Ambatondrazaka taorian'ny famonoana modina nanao jolana nafika tanàna izy ary saron'ny fokon'olona. Marisaka iraisam-pirenena any Ukraine miamafy ankehitriny toedrara ao Kiev raha ny fanaramaso izay nataony zanambolana Amerikanina. Fiara vaventy mitondra miaramila Rosiana anjatony no mitadahatra amin'ny arabe mirefy 10 kilometatra miazo any Kiev. Ny azy teny rehetratrany. Salandra topolasy tokoa fotoana vaovao ato amin'ny KOLO TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nisafidy ny ara-asa amin'ny firenena rehetra i Madagasikara ho ny praiminisitra lehibe ny gouvernement taranamaly ny fangatana ireo diplomaty amin'ny anehoana hevitra manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Mivoatra ny toedrara ho izy ary ara-maso akaiky eto Andriatsala. Taorin'ny fanentanana nataon'ireo diplomaty amin'ny tokony anehoany Madagasikara hevitra manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Nilaza ny praiminisitra lehibe ny gouvernement androany fa manara-maso akaiky izany i Madagasikara ary misafidy ny ara-asa amin'ny firenena rehetra tsy ankanavaka. Ny zavatra ray lehibe dia zao isika malagasy dia nisafidy ara-asa amin'ny firenena rehetrarehetra. Tsy tsony ilay firenena miandahanatsy na miandahana roa. Hitantsika amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fahasahiranana izao tontolo izao no ny rarahany Rosiana sy Ukraine. Tsika eto Madagasikara dia manana politika mifandray amin'ny rehetrarehetra na ny tandrefana zany na ny firenena Rosiana mbola mivoatra ny raraha amin'izao fotoana izao manara-maso an'izany atsika. Izay aloha ny azo tenenina amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny mety fivoaran'ny toedrara any Ukraine sy ny toerana isy any Madagasikara izay andrandrain'ny be sy ny maro amin'izao fotoana. Ankilany nilaza ihany koa ny praiminisitra lehibe ny gouvernement fa tsy ho kandida hirotsaka ho filoham-pirenena ny taona 2024 na eo aza ny resaka voizina sy ny fanehoan-kevitra politika isan-karazany amin'izao fotoana mahakasika izany. Ny tenako dia praiminisitra mitendrena andamina ny fandehandraraha eto anivon'ny firenena eo ambany fitariana Andriamatoa filohan'ny Republika Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny zavatra ray lehibe izay matimatesako dia ny anatanterahana izay vilany filohan'ny Republika zay sy ny politika gaben'ny fanjakana. Amin'izao fotoana izao marina tokoa misy resaka maro mahakasika ny fifidianana ho avy. Tsy kandida ny tenako ary tsy kandida ny tenako androany ary tsy kandida ny tenako amin'ny taona 2024 atao fa mazava zay. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia tsy misy afa-tsy ray faingo raika amin'ny 70 isanjato ny tany fitomboana ho an'ireo olona voasoratra anarana nandritra ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana araka ny antontanisa avy eo anivon'ny seni. Henri Florian. Fampiarana ny andininy fa 7 andalana fahatelo amin'ny lalàna Fezoro 2024 tsipika ohatraohatra valo tamin'ny faha 12 ny volana May taona 2024 mahakasika ny fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka ny famaranana vonjomaika ny lisitry ny mpifidy isaky ny distrika. Tao anatin'ireo asa no tanterahana mpifidy miisa 923 sy 3 hetsy no voarakitra tanatin'ireo boka ahitana mpifidy vaovao, izany hoe ireo izay voafehiny ho 12 taona sy ireo mpiavy vao nifindra fonenany.
nahitana fitombona ihany io antotanisa io raha oharina tamin'ny taondasa raha ny nambarany teo anivony vomiera malio tena amin'ny sanany fifidianana noho ny ezaka napetraka araka zany dia nahitana ta pitombona teo amin'ny raika faingo raika amin'ny sivifolo isanjato raha mitamin'ny heritaona io a zay teo amin'ny ray faingo fito amby roapolo na ray faingo eo a dia nisy fiakarana zany raha par rapport amin'ny raha mpitaina tamin'ny heritaona zany ny ralina zay nitanterana ino moa no natonga an'izany teo reo ezaka be da be a nataon'ireo mpiara-miasa nanivony ratsamandraiky any seny zay tsy nikely soroka nanatanteraka sy nanatotosatsaka sy andavany ny andraikiny teo ihany koa ireo fandraisana andraikitra zay nataony gros permanent am'izao inona moa no natao ny fidinana ifotony zay tena hoe nijery ny lesoka sy ny olana teo ihany koa ny fanatsarana teo amin'ny fiara-miasa manomboka eny amin'ny komity ireo komity eny voafokotany zay komity mikirakirana zany fanisanany mpifidy vaovao zany raha ny hita teo tamintsika niteraka disadisa teo amin'ny tontolo ny fifidianana ny fisiany anarana miverimberina atao anatin'ny lisy mpifidianana ka nanaingany ny rehetra ny tokony hanavoazana tanteraka izany hiteraka fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ny vinavina ny seny hanavoa tanteraka ny lisy mpifidianana ho ny firaisamon'ny pirenena raha mijery ny ataontsika hoe lafin'izay hoe fampatokisana satria ngeza dia ngeza izay eo amin'ny vahoaka sy ny mpikarakara fifidianana na am'ireo antoko politika maro samihafa zay tsy mitovy hevitra eto Madagasikara dia tena hoe ilaina tokoa ny fijerena zay hoe fanaovana ny lisy mpifidianana hatramy fotony zany hoe diovina tanteraka na refonte totale satria io no natokaka isabe araka voalaza teto ary mbola tsy mipetraka mihitsy hatreto izay hoe fifampatokisana zany fa lay fanaovazana kosa dia tena tsy misy amboniny zany ngambany mba hipetrahana zay hoe fampatokisana irosona amin'ny fifidianana weekend rehetra sady hoatokisany rehetra na eo aza ny finiavany seny hanao ny refonte ny liste électorale anjarany fanjakana foibe no mamoaka ny didim-panjakana mifandraiky amin'izany mba ahafahana manao ny asa andrasana raka izany no mety tony izany ankehitriny miisa 1,770 sy reala sy fito hety sy folo tapitrisa ireo mpifidy misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy raha toka 7,700 sy reala sy 5 hety sy folo tapitrisa izany ny alohan'ny voalohan'ny volana desambra 1,20 sy izany hoe nazahoana tampitombona ray faingo 1,9 isanjato nandritra ny fisoratana anarana ny voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny 10 febroary lasa teo ny fanavaozana ny lisy mpifidianana no isan'ny maresaka amin'izao fotoana izao miakatra ihany koa ny maripana ara-politika eto amin'ny tsika ny fifampiresahana hatrany ho ny CFM no antoko ny filaminana ny alarana efsa manomboka mifantoka amin'ny fifidianana amin'ny taona 13 ny resaka fifandonan-kevitra ankehitriny azo singanina amin'izany ny ady hevitra mikasika ny fanavaozana ny lisy mpifidianana mba hisiny ny fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra ao ihany koa ny fikaonandoparitra izay ataon'ireo ao amin'ny mpanohitra mialohan'ny fifidianana ny fifampiresahana ihany hoy ny teo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy no antoko ny filaminana tokony hahay makalesona tamin'ny zavatra nitranga teo aloha ny piraitan-drazana singanina manokana amin'izany ireo krizy maro samihafa ny fandidy teto amin'ny firenentsika krizy zay tsy niteraka vokatsoa fa namela takaitra namela zava-dratsy ary namera ratra na amin'ny lafiny politika na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny ekonomika teto amin'ny firenena tokony hahay makalesona hoy izahay moa ave toetsaina sy kolotsaina tiady sy fandrafesana no volena eto amintsika kolotsaina feno valifaty na culture de vengeance ve no volena eto Madagasikara raha ny hita amin'izao miakatra foana ny maripana ara-politika ary mbola mahazo vahana hatrany ny disadisa eo amin'ny pomba ny fitondrana sy ny mpanohitra tena loza aza
amintsika miteny zao dia misy ireo maneho fihetsika, manao fanapahan-kevitra, manao fanambarana izay miendrika adiboko. Misy mihitsy ny mandranitra ary misy amin'izao fotoana izao ny fandroana ireo olona tsy ray fiaviana amin'ny tena. Okare tsy lalao afo isika, mora ny mampirehitra fa ny mamono sarotra dia sarotra. Zava-doza ho an'ny firenentsika raha izany mitrandraka eto. Mba hisiny ny fifampiresahana, misy ny hiadinika nataony teo anivon'ny CFM manerana ny nosy, ny arahany tamin'ireo ray aman-dreny ara-politika, ny ray aman-dreny ara-panahy, ny teo anivon'ny gouvernemanta ary ny teo anivon'ny mpanohitra. Misy araka izany ny tsoakevitra anoraisina tamin'ny fiainana. Nanomboka androany ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany tamin'ny ity taona 2024 ity ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny CFM. Mahalona ny fanambanana fitokoana ireo mpianatra eny nivon'ny Polytechnique Vodovona nanamafy ny ministera tompon'andraikitra tamin'ity androany ity fa efa vonina avokoa ny pitsopitso ny ara-teknika rehetra amin'ny fampiarana ny digitalisation. Henri Florian. Manoloana ny fitakiana avy eo anivon'ny FMPA na ny fikambanan'ny mpianatra Polytechnique eto Antananarivo izay manome 420 ora ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay ahina hiteraka fisavorovoroan-kevitra mety hitranga eo amin'ny mpianatra sy ny mpandraharaha eo anivon'ny ministera sy ny université. Nanamafy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany teny fiadanana fa efa vonina avokoa ny pitsopitso ny ara-teknika rehetra amin'ny firosoana amin'ny fampiarana ny digitalisation mahakasika ny vatsim-pianarana ny mpianatra sy ny mombamomba ireo mpiasa rehetra. Androany voalohan'ny volana marsa no efa voapetraky ny ministera izarana an'ireo karta teny votovorona satria voatitra ny eo anivon'ny posta omaly teny ireo karta ireo dia androany ny tombatomban'ny ministera izaran'io karta io ary anomboka moa ny tety andro rehefa aveo anaovana ny activation na misy zany miantsika teny na tsy nisy efa asa natomboka io asa mitanterana, asa mandeha ary tsy maintsy hovotaina anatin'ny fotoana fohy mba hafahana miroso amin'izany fandoavana ny vatsim-pianarana zany ara-potoana, zany hoe arakaraky ny fahatongavan'le dossier avy any amin'ny université tsiraray fa kosa miezaka ny manafaingana moa ny aty amin'ny ministera fohy be ary mandefa ny solitena isaky nireo université amin'izay fanamorana sy fanafainganana ny asa makasika an'izany vatsim-pianarana izany. Araka ny fanazavana trany, efa maro ny dingana efa vita tamin'ny taon-dasa sy notohizana tamin'ity taona ity. Nanainga ny mpianatra mba ho tony ihany koa ny ministra tompon'andraikitra fa efa manaraka ny dingana sy ny fandaminana rehetra ny tompon'andraikitra ankehitriny. Nanomboka androany raha nifantatra ny fizarana n'ireo karatra tany votovorona ary aoreo ny fizarana izay vao miroso amin'ny fanaovana ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Iverenantsika mahakasika ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie dia ny fiomanana ara-toe-karena amin'ny fiantraikan'izay ady izay antokony mason'ny gouvernemanta malagasy ho ny fanehoan-kevitry ny mpanolontsaina teo aloha tamina masivo adan'ny firenendehibe no misy ankehitriny ka tsy tokony anio fiandaniny Madagasikara. Io nasay. Mitombo ary miamafy ny tsindry avy amin'ireo firenendehibe miantso ny gouvernemanta malagasy anio ny heviny manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie ankehitriny. Hatreto, ireo mpandinika ny raharaha iraisampirenena nanontaniana samy milaza fa tsy tokony hiaro ny atsy na anameloka ny aroa i Madagasikara amin'izao zava-misy izao. Aloha tonga dia tsorina mivantana hoe tsy anjarantsika ilay izy, tsy tsika ny tompon'ny ady, tsy tsika ny nanomboka azy, tsy tsika mamarana azy. Raha ho atao amin'ny fiteny tanora dia atao hoe tsy dirantsika io. Dia mety indrindra tsy manao hevitra, tsy mandanina amin'ny ankilany. Izay ny fahendrena amin'izay fotoan'izay tsika tsy lasa cible. Zay ny azontsika atao ary zay no endrindrindra, zay ny hitako mety indrindra. Tsy maka position Madagasikara. Ny akony zany isy foana araka ny fantatritsika puissance mondiale ireo miady ireo. Ny OTAN, ny Américaine, ny Union Européenne
dia ny Russie izay te hiverina ametraka ny tena no puissance mondiale, samy puissance nucléaire ireo, samy manana vola ireo, samy manana arena, manana intérêt ivelan'ny territoireny. Tsy maintsy misy akony na inona ataontsika, na iandany amin'ny ankilany, na nameloka ny ankilany, na tsy aka position, tsy maintsy misy akony amintsika io, satria tsika madinika zareo goavana miady. Fotoana izao jerena lalakafa fifandraisana amin'ny firenena samihafa izorana mankany amin'ny fampandrosoana raha ny fanio-keviny hatrany, ny solika, ny sandam-bola, ilaina fitadiavam-baolana analefana ny fiantraikany tiady ity ho an'ny firenentsika. Amin'izao fotoana izao aloha iaraha malala fa Madagasikara mbola firenena miankin-doha. Somary miankin-doha ihany ara-diplomatika fa indrindrindrindra miankin-doha tokoa ara-toekarena, mba tsy tenenako hoe na ny ara-tsakafo arany. Ka raha ohatra hiakatra ny vidin'ny solika, hiakatra zany ny vidin'ny zavatra rehetrarehetra izay afarantsika ka miankina amin'ny solika. Raha hidina koa ny ariary satria tsika miimporte zavatra be dia be, dia ny zavatra rehetrarehetra izay afarantsika ka ilantsika vola vahiny ny fanafarana azy dia hiakatra ihany koa ny vidiny. Ny fiomanana raha azontsika natao ve moa tsy nanao réserve na devise hiatrehana importation fa tsy anjarako angamba mamaly amin'ny fanontaniana hoe eo anatrehan'izay ve tsika. Ny fiomanana hafa koa mitodi-doha makany amin'ny fahavitantena ohatra hoe ara-tsakafo na araka ny angovo, fa izay zavatra izany ange zavatra long terme fa tsy vitantsika hoe miady ny Ukraine sy Russie androany dia amin'ny herintaonantsika vonona amin'izay. Asa hoe iza ny tokony amaly an'izay fanontaniana izay bebe kokoa noho izany angambany. Ny ady misy eo amin'ny Ukraina sy Russie ankehitriny izay tsy hisy hivoaka ho mpandresy mazava ho hiatrany ny fanazavany fa ny marimaritra iraisana sy ny famaliana ny ampahan'ny fitakin'ny rotota no endrika iray mety ampitsahatra izay fanafiana izay. Ito kosa ny tolona aratsirasera ny fampiasana ireo tambazotra sy amin'ireo haino vaky-jery maneran-tany sy amin'ireo haino vaky-jery maro maneran-tany anehoan'ireo firenena tandrefana sy Russie fa manana ny rariny sy matanjaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny firenena tsirairay na ara-diplomatika izany na ara-tafika indrindra ny ara-toekarena. Lafo vaoafa kosa indray dia vola mihoatra ny 10 tapitrisa dolara no azo an'i Madagasikara avy amin'ny African Risk Capacity anoanana ireo trabony asia norenana ireo faritra nahitana fahasimana avokatry ny fandalovan'ny rivo-doza. Kato andretsilavo. Napetraka miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ny politika nasionaly hidina amin'ny loza sy ny tadidin-doza. Androany natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fiantohana amin'ny rivo-doza tropikaly mitetina 10 tapitrisa dolara miaraka amin'ny mutuelle d'assurance par-africaine pour la gestion des risques na ny ARC. Fiantohana izay tohanan'ny banky afrikaine ho an'ny fampandrosoana, ny tahirim-bola pitokisana toy ny Royaume-Uni, Suisse ary ny KFW avy amin'ny gouvernemanta allemand. Izay mamatsy vola ny saram-piantohana manontolo ny taona 2024-2025 ho an'ny Repoblika ny Madagasikara. Natokana anarenana ny fahavoazana avokan'ny rivo-doza io vola io, ka ho tohizana ny fanomezana sakafo ho fanohanana ny vahoaka malagasy, indrindra ireo faritra voakasiky ny fahavoazana. Tohizantsika ny fanomezana fanampiana, fanohanana ny vahoaka malagasy satria mihinana izany vahoaka. Ankoatran'izay tsy maintsy ampitsakoa ny vahoaka amin'ny lafin'ny fambolena. Ao anatin'izany ny zezika, ao anatin'izany koa ny masomboly satria ilaina dia ilaina zany ahafahan'le vahoaka zany tsy trosa masomboly izy fa tonga dia anany masomboly izy ahafahany mamboly satria ampy ny rano amin'ny torokraty. Anatin'izany koa ny fanamboarana trano ho an'ireo simba-trano ireo, misy trano communautaire ihany koa ho amboaritsika ihany koa mba ahafahana mandray satria verimberina foana zao cyclone zao ary ataoko fa fotoana zao mba hananatsika ataoko hoe drafitra anankiray amin'izany reconstruction zany. Atao lara-pamena araka izany ny fanomezana masomboly sy ny zezika amin'ireo faritra nahitana fahavoazana rehetra. Isan'izany ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Matsiatra Ambony, Androsy sy Anosy ary ny faritra Atsimo Andrefana. Raha tsy ivona, efa nisy ny fiantohana ny mena ny Madagasikara hiatrehana ny Kere sy ny Aitany any Atsimon'ny Nosy izay mitetina hatrany amin'ny 2 tapitrisa dolara. Niakatra 14 kosa ireo namoniainy vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza amin'aty raha nitatitra ofisialy izay navoakan'ny BNGRC. Miisa 2 kosa ireo site d'hébergement amin'ny faritra 110 mandray ireo trapona. Kaito andretsilavo. Raha nitatitra ofisialy navoakan'ny BNGRC
Niakatra 7 ireo namony ainy vokatry ny rivodoza eminaty. Ny 4 tao farafangana, ny 2 tao iosy, ny 3 tao vangain-drano, 4 tao manakara ary 1 tao mananjary. Tokatrano 977 alina, ahitana olona 773 alina sy 1 hetsy no traboina. Mitotaly rosy 903 alina, amina tokatrano 437 no nafindra toerana vonjimaika, amina toerana fandraisana ny tanana misy 270 amin'ny faritra 110 manerana ny nosy. Raha ny fahasimbana misy 173 ireo toeram-ponenana rava tanteraka ary misy 404 ireo dibo-drano. Mitotaly 19 ireo trano rava ary misy 471 alina ireo nahitana fahasimbana. Mitotaly 27,5 ireo trano fonenana tondra-drano. Tontolo ny fizahan-tany kosa indray dia iompana betsaka amin'ny fampahafantarana ny Madagasikara, indrindra ireo toerana malaza amin'ny sehatry ny fizahan-tany ny birao amin'ny ONTM VAOVAO, atanjona ny ampitomboana ny mpizahan-tany sy ny fanarenana izay sehatra izay. Ivry-Jean. Mpizahan-tany 5 hetsy famoronana asa 7,000 ary volatra amin'ny $1,000 no vinavinaina ho azo avy amin'ny sehatry ny fizahan-tany hatramin'ny taona 2022. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana ho sarotra ny fanatrarana ny fanamby. Ankoatra ny fahavoazana nateraky ny Covid-19, tsy ampy ihany koa ny fampahafantarana ny Madagasikara. Teboka hifantohan'ny filakevim-pitantanana vaovao ny Ofisy Nasionaly ny Fizahan-tany eto Madagasikara. Isika zany rivo-baovao ihany koa satria efa iverina ny asa satria 2 taona mahery teo mpisehatra teo anivon'ny ataontsika hoe fizahan-tany no tena sahirana. Rivo-baovao satria hiverina sika hampahafantatra ny Madagasikara maneran-tany satria izay no mission an'ny Office National du Tourisme de Madagascar. Ary isan'ny manamarika an'izay ihany koa dia lany androany ny ataontsika hoe PTA entina hiatrehana an'izay ataontsika hoe fizahan-tany eto Madagasikara zany. Na izany na tsy izany, manentana ny rehetra indrindra ny mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Anaja ny fepetra sakana hiadiana amin'ny Covid-19 ihany koa ny filohan'ny filakevim-pitantanana vaovao ny ONTM. Fepetra izay tsy mila tsinotsiniavina anatin'ny fiverenan'ny lanitra Madagasikara misokatra indray. Manomboka ny 15 ny volana Martsa ho avy izao. Ary aoka ho fantatra nefa fa ny Covid dia mbola eo foana. Ka izay ny anentanana foana ny malagasy rehetra zany mba hitandrina foana hanaja amin'ny fepetra izay apetraka fa kosa hifantoka anatin'ny fampandehanana ny atao hoe hoe fizahan-tany naiza faritra eto Madagasikara ary na iza dia izay mba afatra androany satria itsika malagasy rehetra dia tompona andraikitra amin'ny fampandehanana ny fizahan-tany. Androany no tontosa teny anivony INTS ny fivorim-be nanaovana ny fividianana ny birao andrafitra ny filakevim-pitantanana ny Ofisy Nasionaly ny Fizahan-tany eto Madagasikara. Ankoatra ny fampahafantarana ny mpikambana, fantatra androany ihany koa ny talim-panatanteraky ny ONTM. Izy ireo izay nroso avy hatrany tamin'ny fandaminana ny fomba fiasa hipanka mivantana amin'ny famovelana ny sehatry ny fizahan-tany manomboka izao. Ho fanohizana ny ady atao amin'ny valinaretina Covid-19 eo amin'ny faritra Analanjorofo, nanolotra fampitaovana maromaro entina miatrika ny valinaretina nitetika sa impact fitaovana izay hanampy betsaka eo anivon'ny tobim-pahasalamana. Erino Razafimana. Taorian'ny fampitaovana ho an'ny CSU Morafeno sy CSU Analankinina Automasana. Fitaovana maromaro no natolotry ny impact izay tetikasa fanatsarana. Ny fahazahoana fanafody sy fitaovana ara-pahasalamana araka ny vinakapoben'ny tsena eto Madagasikara androany maraina. Teo anivon'ny hôpital be ao Foenrivo atsinanana ao, izay vatsiny USAID amin'ny alalan'ny vahoaka Amerikana. Nanolotra ireto fitaovana ireto ny mpandrindraparitry ny impact atsinanana sy Analanjorofo, Ranarvelo Véronique Kavi sy ny mpiara-miasa aminy. Notron'ireo solon-tena avy ety Antananarivo. Nandray ireto fitaovana ireto ny solon-tena ny taliaparitry ny fahasalamam-bahoaka ao Analanjorofo ary nitondra teny fisaorana mahakasika izao tolo-tanana izao. Ady amin'ny Covid moa no resaka dia hitantsika ireo fitaovana izay noentin'ny impact reo fa misy gel, misy ny surblouse, misy karazany maro, misy tensiomètre, misy oxymètre izay zavatra tena ilaina ary tena ilaina tokoa raha hoentina miady amin'ny coronavirus. Dia isaorana zareo satria manamafy hatrany
ilay ady amin'ny valanaretina ilay izy no manampy hatrany koa ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fiarovan-tegna amin'io aretina io. Dia orasaina amin'ny hôpitaly izy ireo orasaina amin'ny distrika ato anatin'ny faritra Nalanjorofo amin'izay misitraka daholo ny mpiasan'ny fahasalamana ato anatin'ny fitalevam-paritry ny Nalanjorofo. Araka ny fantatra, efa andro maromaro no tsy nahitana marary ny tranga vaovao ho an'ireo olona voamarina amin'ny fisian'ny Covid-19 raha ifeno rivo atsananana manokana hatramin'ity androany ity. Dia azo lazaina voafehany fianaky ny valanaretina satria raha ny antotanisa dia sady tsy miakatra be izy no tsisy mihitsy koa hoe tsisy le izy fô misy tsirairay eo ihany ilay cas rehefa misy ny suspect dia ataony prélèvement dia manao an'ilay analyse na zay ny expert atsika dia mahita positif dia manao ny suivi sy ny riposte dia azo lazaina aloha hatreto zany fa voafehy izy hatramin'izao. Manao izao hetsika fampitaovana toeram-pitsaboana izao avokoa ny ratsa-mangaika ny tetikasa impact manerana ireo faritra 30 misy azy izay iasan'ny USAID eto Madagasikara ho fanampiana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 izay. Tahaka mazatra naraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy ary. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Nanampy betsaka tamin'ny afamonjena ireo trabona nandritra ny fandalovan'ny andro ratsy asian'ny rivodoza Batsiray ary eminaty ny miaramila avy amin'ny protection civile eny Vato. Androany moa no andro maneran-tany ho an'ny vonjy avona ka ndahara rahantsika anatin'ity fanadina manaraka ity ny fomba fiasan'izy ireo. Ivy Richard. Miaramila 30 avy eo anivo ny vondrona vonjovoina nany corps de protection civile mandrafitra ny section nautique no miandry raha eto. Ankoatra ny fifanarahan'izy ireo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato amin'ny fiantoana ny famonjena ny tradoza, indrindra raha misy fianjerana fiaramanidina. Ny rano ny suta bomba no fanaovan'izy ireo ny fanazara-tena. Mitsinjara dingana roa mazava ny asa amin'ny ankapobeny. Voalohany ny famonjena aingana izay tradoza hita maso. Tsy maintsy izay olo akaiky aloha anipazana zavatra mba tsy hahafaty anazy malaky. Zavatra zany anipazana bouye izy mba miaro ny aina. Dia zay lavitra indrindra dia tsy maintsy misy na gérant sauveteur plongeur makan'ilay izy. Dia tsy maintsy atao koa satria tsy maintsy alaina koa zay resta ao anatiny zay sisa ao anatiny roplany satria mety hipoka io roplany io tsy maintsy alaina malaky. Tsy maintsy manao fizahana farany ambanin'ny rano ihany koa ny ekipa avy eo. Tsy maintsy misy koa zay olo tsy mahay milomano dia misy taraiky anaty rano any. Dia zay nanovany tsy maintsy natao fisavana manodidina ny roplany sao dia misy maty anaty rano any. Dia tsy maintsy ampiasa ny botaitsika.
vohitra iny zany iny ny lalany. Mandeha ny fitaterana ny voavonjy ao arian'izay ary manana ambulance miantoka ny fitondrana azy ireo. Eny anivon'ny tobi-pahasalamana ny CPC. Na izany na tsy izany, misy ny olana amin'ny lafiny fampitaovana hoy ny lehibe ny vondrona vonjovony ka antony anaovany fanentanana ny rehetra amin'ny fahamelona hatrany. Fitaovana tsy ho aro ampy foana raha manoloana ny loza mitranga eto amin'ny firenena. Ka zay no anentananay amin'ny vahoaka raha ohatra hoe raisitsika ny resaka rivo-doza, ny amin'ny fanarahana ny toromarika omen'ireo manam-pahefana isan'ambaratongany. Ohatra tsotra no mena zany ary hitanay tamin'ny an'ity rivo-doza anankiroa nitranga teo amintsika ty dia ny olona tsy nametraka fasika teny ambonin'ny fanitsony, tafo fanitso na tafo ino falafa filazan'ireny dia niendaka le tafo. Zay ny zavatra hitanay tany Mananjary sy Manakara. Fitsipika miaramila no arahan'ny vondrona vonjovona saingy no fanina manokana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary sy ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina izy ireo. Na izany na tsy izany, miandry réquisition vao mihetsika ny vondrona vonjovona amin'ny ankapobeny. Androany voalohan'ny volana Martsa ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny vonjovoina. Veltaraina manoloana ny fanavakavahana amin'ny fizarana fanampiana ireo mponina amin'ny komina Mananjary amin'ny azao fotoana izao. Tsy araky ny tokony ho izy ny fitsinjaran'ireo tompona ndraikitra ny fanampiana ka hanaovan'izy ireo antsoafana ampanazavana. Fizarana vary zany mampimenimenina anay io zany efa nanoratra lista zany président miaraka amin'ny olona niraina zareo avy tanàna taty dia zay ny ravatrano dia ny soratana aby zany maromaro tany dia efa nisy nahazo zany tamin'ny sabosy igny Masinjo dia niany zany zakain'ny gouverneur sisy Masinjo koa mahazo fa eo ndraika zany efa nisy lista nyresin'ny président dia avy eo ndraika misy olona vao nanotra lista vaovao koa niany dia io nefa ny olona nisingisingininy fotsiny ny soratany dia sy mbola tafiditra aby zany olo maro be tao dia sy fantatra zany hoe lista magnano akory ndraika zany amin'ny torony Masinjo ahazo vary dia izay zany sy mampazava aminay mampimenimenina anay vahoaka io zay ravatrano tanteraka hono mahazo kanefa ny mandalo olo manoratra iny dia mahita trano rava dia rehefa avy eo zay dia manana ezaka olo iny mamboamboatra ny trano dia vita sanga ny trano dia rehefa avy eo koa tonga mpanotra vaovao sy mahazo anareo fa vita tranonareo. Mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 isika amin'izao fotoana izao ankehitriny. Maro ihany koa ireo resy lahatra amin'ny fanaovana vaksiny ny ireo tombotsoa azo avy amin'izay fanaovana vaksiny izay. Namboara rakoto malala. Mitohy hatrany ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 eto amintsika ary mitohy ihany koa fanaovana vaksiny fanefitra. Resy lahatra amin'ny vaksiny miaro amin'ny valanaretina Covid-19 ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Vokany, ahitana fienany ny olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 sy ny famozana ain'olona. Isan'ny manamora ny fifindran'ny aretina fifaneraserana amin'ny olona maro samihafa. Namparesy lahatra nanao vaksiny no tena koa anaty mampiasa amin'ny fahasalamana ihany. Famezivezy amin'ny olona rehetrarehetra dia vao nisy mihitsy vaksiny tany amin'ny voalohany dia efa resy lahatra hoe andao hanao vaksiny fa io zany hery fiarovana amin'ilay izy. Tamiko tsisy fiovana mihitsy ohatra ny isan'andro ihany fa ny fahitako fotsiny tao an-tranonay le vadiko. Le vadiko izy seriserena lava dia ohatra ny afaka le izy, ohatra ny tsy voan'ny sery tsony izy avy nanao vaksiny. Nisy fiovana hita tao aorian'ny vaksiny natao raha ny fanazavana. Afaka nanao fahatanjahana, tsy voakasiky ny karazana aretina hafa tahaka ny teo aloha. Efa vita vaksiny ako. Dia naresy lahatra nanao ilay vaksiny za zany ohatra ny somary malefalefaka ny anticorps dia tamin'ny fotoana tena nabetsaka regny Covid ireny dia vofoana dia resy lahatra nanao an'ilay izy dia vita soma tsara. Tamin'ilay vao vita zany ilay vaksiny ny andro sy ny ohatrany ny alina iny somary ohatrany nanavinavy kely. Dia zay dia après an'izay nefa mandraka izao efa teo amin'ny 4 mois latsaka teo ngamba sady tsy voan'ny sery tsy mikohaka tsy manafy tsy maninona mihitsy nefa manodidina anazy zany somary tratra daholo dia ohatrany hoe tsy naninona mihitsy mandraka izao. Noho ny aretina maro no isan'ny naharesy lahatra ireo mponina ka nanao vaksiny. Ity iray mpianakaviana ity ohatra ny tany manokana fianakaviany sy ny ankohonany. Za ho mpianakaviana dia tsy maintsy za zany nataona azy nandresy lahatra azy. Ny fitenenana ny fandresena lahatra azy tsotra be hoe le aretina tonga dia mahafaty
dia tsy maintsy mila mitandrina ianao zany dia normal be zany tsy maintsy resy lahatra ianao zany amin'izay zavatra iray. Hatreto raha ny loharam-baovao azo ny vaksiny Janssen and Janssen no maharesy lahatra amponina be indrindra. Na izany aza, maro ireo efa nandroso tamin'ny vaksiny karazany hafa izay samy efa hita tamin'ireny toerana natokana ho an'ny fanaovam-vaksiny ireny avokoa. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia mahazo laka eto Madagasikara indray ireo maladie tropicale négligée. Araka ny nambaran'ny tompony andraikitry ny OMS mety hitondra takaitra mandra-pahafaty nefa nitratran'izany eto amintsika io na saina. Bilharziose, ongobe, sakoitra, kakatsinay, abokana, parasy l'Afrika, aromotana, voavary ary ireo areti-koditra samihafa. Arety mifindra no tsinotsiniavana na ny maladie tropicale négligée mandripaka olona maro eto Madagasikara araka ny nambarany tompony andraikitra avy eo anivon'ny OMS miasa simonina eto Madagasikara. Ho an'ny aromotana manokana aretina mahazo ny biby toy ny alika mifindra amin'ny olombelona ary ahitana tranga 10 isan-taona eo eto amintsika. Aretina izay tsy misy fanafody hatreto raha ny fanazavana. Misy eto Madagasikara ny aromotana rage izay ataoko hoe tsy misy hoe aiza na aiza fa endémique manerana ny Madagasikara izy io fa ny antsika eto Madagasikara manodidina eo amin'ny 10 eo isan-taona ny trangana aromotana mahazo ny olombelona. Fantadidio fa ny aromotana mahazo ny olombelona dia tsy misy fanafodina fa dia maty le olona afaka andro vitsivitsy. Rehefa vo ka tena vao marina fa tena na tsy vao marina moa fa rehefa manomboka mitranga le aretina dia questionna andro sisa dia maty le olona fa ny incubation zany hoe manomboka amin'le na voakaikitra sy isehoan'le tranga iny zany 3 semaines à 3 mois. Misy ny vaksiny adina amin'ny aromotana eto Madagasikara saingy ambany ny tapavitriana. Isan'ny olana ihany koa ny fisindreo alika mirendreny eto amintsika izay tokony andraisana fepetra. Ny maladie tropicale négligée izay nahitana karazany vaovao indray ankehitriny. Ary vao tsy ela dia anisany eritreretina koa ny fisian'ny mycétome eto Madagasikara izay avy any amin'ny faritra atsimotsimo any no somary fantatra fa misy azy. Maladie tropicale négligée zay indrindra koa mahatonga an'ilay izy négligé na le olona koa raha négligé azy tsy mahafaty eo no eo zay mahatonga an'le hoe tarazoka le izy fa nefany mampisy taketra zay tsy miverina intsony. Ohatra fotsiny zao akaiky amin'izany ilay ongobe ohatra le filariose lymphatique misy le ongotra le manana be le tongotra le olona dia tsy miverina intsony dia tena vao mahay manamafy ilay fahasaranan'le olona tsy mahavita miasa izy. Ankoatra io isan'ny aretina nitsontsoniavana mandripaka olona maro ihany koa ny tuberculose. Raha ny taremarika avy amin'ny OMS tranga 340 sy 400 isaky ny olona ray hetsy no voan'ity aretina ity eto Madagasikara. Eo ihany koa ny lèpre na ny abokana izay misy tranga vaovao 10 isan-taona manerana ny nosy. Ireo maladie tropicale négligée izay tokony anaovana izaka manokana noho izany misoko mangina nefa mamela takaitra mandra-pahafaty ho hiatrany ny tompony andraikitra eo anivon'ny OMS. Lafa vaovao hafa kosa indray dia zanak'azo 4 no nivolena atao amin'ny Université Adventiste Zurcher ao Ambobary Sambaina district Antsirabe faharoa. Io no anjara biriky amin'ny fanamaintsona sy ny fiarovana ny tontolo iainana izay nataony ireo mpianatra KOLO-TV Antsirabe. Totosany alatsinainy fa 27 ny volana febroary 2024 lasa teo ny fambolekazo izay nataony Université Adventiste Zurcher eto amin'ny commune Ambobary Sambaina district Antsirabe faharoa. Tato anatin'ny fatrony université ihany no nanaovana izany hetsika fambolekazo izany izay manana velaran-tany manodidina ny 200 hektara. Isan-taona dia manao hetsika fambolekazo toy izao hatrany ireo mpianatra mandrato fianarana eto. Niavaka ny fambolekazo izay natao tamin'ity taona ity ireo mpanabe satria dia nahafahan'ireo mpianatra nahafantatra bebe kokoa ny fomba fambolena sy ny fikojakojana ireo zanak'azo ahatonga azy ho lehibe. Tanjonay zany dia hoe oasis aloha voalohany indrindra ty toerana ity amin'izay lafiny hoe forestation zay oasis zany hoe toerana maitso ao anivon'ny tany efitra raha ohatra ka zay nolazatsika azy kanefa mitatra veto ny fitaran'izay zavatra ariparitaka ny traikefa afakely ny zavatra natoranay tamin'ny fambolena hazo teo zay mora ny raisinika izy mihitsy hatramin'izay le fahadosoana misy ny anaza manokana raha namboly azo zao dia nahita dolo kizera Madagasikara hoe ohatr'izao mifamboly azo raha tiana no aharitra ilay azo sy vovoly. Zanak'azo 4 fototra no volena nandritra izao hetsika izao ho fandraisana anjara biriky ny Université Adventiste Zurcher
amin'ny ezaka fanamaitsona ny Madagasikara sy ho fiarovana ny tontolo iainana. J'ai compris que depuis quelques années, le ministère de l'Environnement a eu un projet de 60 millions d'arbres, surtout Madagascar. Et l'université adventiste Zurcher a voulu être partie prenante de ce projet. Nous n'avons pas l'ambition de planter 60 millions d'arbres, mais depuis l'année dernière, cet effort de reboisement a commencé. Pour aujourd'hui, il y avait 4000 plantes qui étaient prévues. Quand vous marchez sur le campus, vous voyez qu'il y a un souci réel d'avoir un espace serein, calme, où l'air est respirable, loin des pollutions. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'on est loin de tout, mais s'il y a des enfants qui vivent sur ce campus, des familles, c'est une manière aussi de respecter la nature. Araka izany dia maro ireo mpianatra avy any amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara no tamana sy mandrato fianarana eto noho ny fahadiovan'ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny fahanginana ato anatin'ny faritry ny université ary lavitry ny renivohitra. Nurse, infirmière générale zay. Dia mamanay nahita l'université taty tamin'ny internet zany. Dia hoy izy hoe tsara ny aty, dia lasa taty zay. Ie tena tsara. L'environnement, ça va. Efa ela moa zegny regny mikasiky ity université ity. Misy namagna maro zay efa nianatra taty nivolagna hoe tsara université adventiste Zurcher ke alôha mba magnasana hianatra agny. En plus koa zegny raha ny filière théologie zay ataoko zegny tsisy agny amin'ny toeran-kafa fa ato zegny no misy azy dia zay zegny agnisan'ny nanosiky za andianatra taty. Dia en plus zegny koa zegny tsara be zegny le université misy ressources maro izay afaka ampiasaigny indrindra fa ho an'izay domaine-ny théologie zay. Andro fiomanana amin'ny fidirana amin'ny karemin'ny Mardi Gras ankehitriny. Tsy misy ny fanamariana izany ara-tantana raha ny eto Madagasikara manokana no jerena fanadina. Marian'androany Mardi Gras, andro mialohan'ny alarobia lavenina idirana amin'ny karemy ho an'ny mponina katolika. Azakivy, azaketraka amin'ny ratsy, fa miazoa amin'ny tsara, reseo amin'ny tsara ny ratsy. Izay ny afatra nomeny pampariamasina amin'ny mpino katolika rehetra maneran-tany ho amin'ity karemy 2024 ity. Ho an'ny fiangonana katolika ny Mardi Gras dia andro iray mialohan'ny idirana amin'ny larobia lavenina sy ny karemy 70 andro sy 70 alina. Ka fanao zao tontolo zao no hoe mifaly sy mihinan-kanina be Mardi Gras dia izay nefa efa iomanana koa hoe mitsahatra daholo zany ny filan'ny nofo, mitsahatra ny fanirian-dratsy rehetra sy ny faniriana diso tafahoatra fa hiditra amin'ilay herinandro 70 andro, hiditra amin'ilay 70 andro anarahana an'i Jesosy any an-tany efitra. Io zany le atao hoe karemy. Dia andro mialohan'ny karemy zany io iomanana, dia izay le anaovan'ny olona hoe misakafo be, mifaly be, fa misy tantarany zany izy io tany amin'ny taonjato 15 tany hoany dia iaina amin'ny fiangonana foana io ary ankehitriny. Taona fifehezan-tena, fifadikana mandritry ny 70 andro ny karemy. Ankehitriny, ny atsasaky ny sakafo sy ny fandaniana no ampiasaina sy lanina isan'andro, ary zaraina ho an'ireo olona sahirana ara-pivelomana ny atsasany rehefa tapitra ilay fetim-taona. Nalaza taloha tamin'ny mbola izay fahakely le hoe mifady hanina no tena atao amin'ny karemy, hoe tsy mihinan-kena isaka ny zoma ao anatin'ny karemy sy ny zoma masina indrindraindrindra ary ny larobia ny lavenina. Tsara zay ho an'izay mbola mahavita miafy manao fitsitsina amin'ny resaka goûter, ohatra hoe raha zatra mahazo goûter 2 arivo dia mba tsy hohanina ny 2 arivo fa ohatra hoe mena mahantra nangonana kely anaovana sasoa. Tsara be zay, fa ny tena tsara kokoa le fiovana ao anaty hoe tena hoe miafy amin'ny fahazaran-dratsy dia mba miezaka miala tsy manao an'izay intsony ao anatin'ny karemy indrindraindrindra fa mitohy na dia tapitra ary ny karemy. Manomboka ara-pitso araka izany ny karemy ho an'ireo mponina katolika rehetra ary mandritry ny 70 andro. Raha ny fantatra, fety katolika efatry ny ela azo ina hatramin'ny vanim-potoana mediavala tany Eropa tamin'ny taonjato 17 sy 18 ny Mardi Gras. Amin'ny fiteny frantsay, Mardi Gras nadika amin'ny hoe talata tavy dia fotoana iray anaraha-po amin'ny fioaram-pefy alohan'ny sy ny fifehezan-tena sy ny fifadikanana amin'ny karemy. Toy ny fankalazana ara-tantara rehetra, misy fomban-drazana fahandro ny sakafo. Ny iray amin'ireo malaza indrindra amin'ireny dia ilay antsoina hoe kinikek. Ilay anarana dia avy amin'ny tantaran'ny mpanjaka endry 3 izay nitondra ny fanomezana ho an'i Jesosy zazakely.
Trangam-piarahamonina kosa indray dia von'olona feno abibina no nataona raim-pianakaviana iray tamin'ny vadiny sy ny zanany faravavy roa taona monja atao amin'ny commune Ambatsoratra Ambatondrazaka taorian'ny famonoana mody nanao jola nafika tanàna izy ka saron'ny fokon'olona tamin'izany ialana tsiny melono fa mety sara atoena ao anatin'ny tifanadadina manaraka ity kaitao andretsilavo. Ny aliny alahady teo tao Ambohidavakely commune Ambatsoratra raim-pianakaviana 12 taona no namono ny vadiny sy ny zanany faravavy vao roa taona mahery tamin'ny fomba feno abibina. Notsatoan'ny antsy ny vadiny sy ilay zanany kely afa nandositra tany amin'ny raibeny kosa ny zanany roa vavy zokiny. Ny fotoanandro tamin'ny alina iny dia tonga ny zanany roa vavy akoatran'le ray tavela tao zany nampilaza tamin'ny dadabeny hoe vonjea fa vonoiny dadanay ny mamanay dia taitran'iny ma zany zay dia namonjy ny tokantrano anakiraika nefa inona ma zany zavatra misy hita tao fa efa olona nosin-draha efa maty ny sisany tratra tao efa tsisy dia azony natao tsiny zany fa tsy salama sany tsara ny raim-pianakaviana io raha ny fanazavan'ny rahalahiny na izany aza tsy nahitana soritra fa avanina loza tahaka izao izy io. Salama-saina tsara ve izy io sa manahoana? Izy zany tsy dia salama-saina tsara mihitsy. Raha ny saina moa zany da tena tsy ao mihitsy. Ahoana ny fisehoan'izay tsy fahasalamantsaina zay? Ny fisehoan'ny tsy fahasalamantsaina zany raha miresaka zany izy tsaka izy misy kely azo tsaka izy raha fa tena mikalo izy dia nany tena mitazana ry hita fa hoe manao zavatra tsy raha mihitsy izy. Ary ny fiainan'izy mivady andavanandro indray? Ny fiainan'izy mivady andavanandro zany dia tena raha nahitany zavatra misy io dia tena tsy nampozina fa tena mifankatia izy ireo. Tsatokantsy amam-polony maro no namonoany io vady aman-janany io hoy ny teo anivony Isandary. Ny tranon'zareo moa somary mitokatokana kely raha oharina amin'le tanàna zany eny fa na dia le tanàna n'le ankohonana za somary mitokatokana kely dia tsantokantsy be dehibe ataontsika agny amin'ny telopolo mahery agny angamba manoloana ny eo amin'ny tratrany amin'ny lamosiny ohatran'izay ihany koa amin'le zazakely tsantokantsy anankiroa koa eo amin'ny tratran'le zazakely dia ny rano dia tena atao hoe tsy toko tsy forono mihitsy ny raha tao amin'le tokantrano anankiray dia tsy azo eritreretina mihitsy zany no ahavonjena ny ain'izy mianaka noho n'izay tombokatsy be dehibe zay. Taoriny ny famonoana mody nanao jiolahy nanafika tanàna tao Ankotry commune na Ambohitsilaoza na ilay raim-pianakaviana na havanina ny loza no sarin'ny fokon'olona. Notaroiny fokon'olona tao Ankotry ilay rangahy avy namono ny vady aman-janany nikasa hanafika tao an-toerana. Naratra mafy teo amin'ny lohany vokatra izany ary nentina notsaboina tao amin'ny CHRR Ambatondrazaka. Nanao fanafiana ihany koa izy tany izany hoe tsy fantatra hoe inona ny tena tanjony satria izy rery ihany dia milaza izy fa hoe avoainy vola mivoaka tao daholo ianareo dia teo no nasamboran'ny fokon'olona anazy dia le fokon'olona nisambotra azy za tsy nieritreritra hoe navanin-doza ity olona tia fa dia nisamborona fotsiny dia hoaterina aty aminay tamin'izany no naharatrana an'ilay navanin-doza dia amin'izao fotoana izao moa izy efa voasambotra ary mbola tsaboina eny amin'ny hopitaly. Mirongatra ny erisetra mitrangy eny anivon'ny fiarahamonina ao avaratra Ambatondrazaka tatoato. Vao tsela akory nisy ilay zazavavy 10 taona natao sorona izao indray raim-pianakaviana nanindro rantsy ny vady aman-janany. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia hototsaina ny fahenina hatramin'ny fahavalo ny volana May ho avy izao ny andiany 17 ny Ultra Trail des Hauts Plateaux hiavaka ity andiany manaraka ity noho ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao raha ny fanazavana voaray io ny nasaina. Miditra amin'ny andiany 17 amin'izao ny Ultra Trail des Hauts Plateaux na ny UTOP izay fifananana ara-panatanjahantena fankafizana ihany koa ny natiora amin'izany isy sokajy enina ny fifananana. Izay mirefy 20 kilometatra ary nanana dénivellement 5680 metatra na 710 metatra izy io izany hoe izy zany lavitra izaka indrindra miainga avy any Manjevo mandraka
mandraka tonga tia Tananarivo. Misy ihany koa ny semitrel izay efa mahazatra antsika miainga avy eo Matasoa mirefy 70 kilometatra mandraka tonga tia Tananarivo izy io. Ary manarak'izay misy ny antsoina hoe Tirel izay mirefy 530 kilometatra. Misy an'ilay antsoina hoe Zazatrel mirefy 5 kilometatra natokana manokana ho an'ny ankizy 8 ka hatramin'ny 12 taona. Ary farany moa ny alahady ihany dia misy ny azakazaka 10 kilometatra efa mahazatra. Ampiavaka ity andiana ity ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fandraisana ny feim-potoana vitan'ireo mpandray anjara. Isy ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo efa matianina ho fanomanana sahady ny Jeux des Îles sy ny Jeux Olympiques. Fanaovana an'ilay antsoina hoe chronométrage informatisé, izany hoe fangalana ny fotoanan'ny mpiazakazaka ao anatin'ny famarinana tanteraka. Iara-malala fa misy ny tonga amin'ny arrivé miaraka ohatra, misy miaraka 5, miaraka 10, 5 hatramin'izany, fa dia niezahana mba atao informatisena ilay izy. Manomboka amin'ny 2 alina ariary ny sara-pisoratana anarana miankina amin'ny sokajy, ary ireo izay anatanteraka izany mitondra ny certificat médical. Ny fisoratana anarana izay hifarana amin'ny 25 martsa izao. Zay dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia any Ukraine miamafy ankehitriny toedrarà ao Kiev raha ny fanaramaso izay nataon'ny zanambolana Amerikana. Fiara vaventy mitondra miaramila Rosiana anjatony no mitandahatra amin'ny arabe mirefy 10 kilometatra miazo ny Kiev. Sur ces images satellites, un immense convoi militaire russe. Nanamafy ny hery entina hakanan'ny renivohitra Ukraine ankehitriny Rosia raha ny fanaraha-maso nataon'ny zanabolana Amerikana omaly. Fiara vaventy amanjato no mitondra miaramila Rosiana no mitandahatra amin'ny lalana mirefy 10 kilometatra ao amin'ny faritra atsimo atsinanana miazo ny tanàna Kiev farany fampitam-baovao. Ankilan'izay mitoy ny fandatsahana bomba ataon'ny Rosia amin'ireo foto-drafitrasa samihafa eny amin'ny toerana toy ny tobin-tsolika, ireo toeram-pivarotana, ireo trano fonenana toy ny tao amin'ny tanàna Kharkiv. Mitombo am-polo isan'andro ireo sivily namono ihany vokatry ny daroka bomba misy ao Ukraine ankehitriny raha ny fampitam-baovao. Miditra amin'ny andro fahaenina hatramin'ny andro aniny ady ao Ukraine. Mangataka ary manao antso avy amin'ny anafanganana ny fampidirana azy ireo anatin'ny vondrana Eoropeana ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky raha ny fanambarana nataony nanoloana ny parlemanta Eoropeana androany. Porofo mivaingana amin'ny fanohanana ary ny tsy fahamelana irery any Ukraine manoloana ny ady ankehitriny ny fanantanterahana izany raha ny fanambarany hatrany. Andrasana arak'izany ny voka-pifidianana sy ny fehi-kevitra noraisin'ny eo anivon'ny parlemanta Eoropeana amin'ny fampidirana ny Ukraine anatin'ny vondrana Eoropeana. 10e jour d'angoisse pour les populations civiles. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity andro andianga sianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.